Aleloia! Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana. Tafahoana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vidéo ahafahantsika mifampahery, mifampizara ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana androany dia hifampaharezantsika, ifamena sady antsika tia mpiandohana zany ny lohateny izay midika hoe miteny hoe raiso sy ampiasao ny fahefana avy amin'i Jesosy Kristy nomeny anao. Raiso sy ampiasao ny fahefana avy amin'i Jesosy Kristy ho anao zany nomeny anao. Hiary hivavakantsika miatrantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, tsy mitsahatra ny misaotra sy midera mankalaza anao izay manome voninahitra anao amin'ny fahasoavana maro izay menao anay, ny fitahiana, ny aina, ny fahavelomana, ny fahasalamana izay omenao anay tsirairay avy. Ka dia hisaorana anao zany Tompo. Eny na dia ao anatin'ny fahasahiranana koa ary ny hafa, ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia izao teninao izao no ahafahanay koa handray ny fahefana araka ny teny, ny lohateny izay omenao androany Jesosy araka ny fanahy masina, dia andraisanay ny fahefana hanasorana izay tsy anao rehetra, ny aretina, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny fanapahana tamin'ny Satana amin'ny fiainany tsirairay avy, dia horaisinay zany androany zany fahefana zany, ka dia hitenena araka ny fombanao, voninky aina izay Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanjam-bavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Dia araka izany teny izany dia mbola averina ihany zany ny lohateny teo mba ho tsapantsika tsara zany hoe inona moa zany no fampizarantsika androany, dia izay hoe raiso dia ampiasao ny fahefana avy amin'i Jesosy Kristy izay nomena anao, izay nomena antsika, izay nomena ahy zany, tokony ho raisintsika, tokony ampiasaintsika, fa misy fahefana izay nomeny Jesosy, izay an'ny Jesosy rahateo zany nomeny antsika izay mino. Izay mino mbola ho resantsika izay teny izay hoe mino. Ny teny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra tia mpiandohana zany dia eo amin'ny Matthieu 7, Matthieu 7 ny andininy 20 sy ny 20, Matthieu 7 ny andininy 20 sy ny 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nefa vitan'i Jesosy zany teny zany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanorandalàna teo aminy. Satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanorandalàna teo aminy. Eo zany dia mivoaka sady hoe Jesosy teto amin'ity tantara ity raha fehezina fohy dia avy nampianatra ny olona mihoatra ny 5,000 izy teo amin'ny tendrombohitra. Raha ny tena marina amin'ny fanarahana Jesosy dia ireo fampianaran'i Jesosy teo amin'ny tendrombohitra ireo dia ampy iainan'ny kristianina amin'ny fanarahana azy. Ary Jesosy mihitsy nampianatra tamin'io, tsy nisy olon-kafa, tsy nisy hoe nampianarin'ny mpanoratra, nampianarin'ny mpianatra, hoe fidina vavolombelona ataon'ny mpianatra tamin'ny hafa, fa Jesosy mihitsy nampianatra hoe izao zany atao hoe fanjakan'ny lanitra zany, izao manaraka ny Jesosy Kristy zany, dia gaga sy talanjona. Izay ny filaza eto hoe noho ny vitan'i Jesosy izy zany teny zany, nefa navy nampianatra elaela mihitsy izy tao amin'ireo olona ireo zany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. Mahatalanjona zany na talanjona ny olona fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanorandalàna teo aminy. Amin'io hoe talanjona, hoe maninona moa no hoe talanjona ny olona noho ny fahefana, ohatra hoe tahaka manana fahefana, dia ho hazavaintsika io avy eo hoe maninona ny olona ny talanjona. Fa misy fanazavana fohy tiako mba hampieritreritra antsika, satria anisan'ny nanaitra ahy izy io tamin'ny mbola tany amin'ny fahatanorana, tamin'ny mbola mpianatra, tamin'ny teo aloha zany. Tena moa zany tsy hoe tena hoe fa antitra tahaka ny ahoana, fa
efa nisy zavatra maro ihany nidiavana teo amin'ny fiainana. Dia ny amin'ny hoe fahefana. Nianatra tany am-pianarana, nianatra ny atao hoe filôzofia. Tamin'izany za fa nanomboka ny tanora dia hoe hianatra filôzofia. Izany filôzofia zany raha mahay an'izany filôzofia zany ianao dia ianao no tena cuisine-ny olona satria hafa mihitsy ny fomba firesakao, hafa mihitsy ny fomba fisainanao. Dia amin'ny filôzofia io zany dia notenenin'ny mpampianatra mihitsy fa raha mahay ny filôzofia ianao ka tena mahafehy ny filôzofia dia ianao no mifehy izao tontolo izao, ianao mifehy ny vahoaka. Zany zany nampianarina hoe ataovy izay azo ny filôzofia fa voafehinao izao tontolo izao sy ny vahoaka. Inona ny ohatra noteneniny tamin'izany raha fantatsika tsara zany ny hoe ny marxiste, ny léninisme, ny filôzofia hafa grika teo aloha dia mampiseho olona manana fahalalana sy fandiniana hafa eo amin'ny fiarahamonina ka dia ireo no nametraka ny atao hoe ny fotom-pisainana na ny fotom-pahalalana teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fiarahamonina dia neverina fa ireo no tena ambony sy manam-pahefana, manam-pahalalana dia ny fomba fotom-pisainana no apetraka izy ireo zany no narahan'ny fiarahamonina. Fantatsika tsara zany tsy handeha lavitra amin'izany tsika araka ny teneniko teo fa amin'ny fotom-pisainana marxiste izay taty aoriana izay niainantsika natsika malagasy ary dia nahita tsara mihitsy hoe ahoana zany hoe fiainana fiarahamonina miaraka amin'ny fanamboniana ohatra ny ara-tsosialy, ny olon-tsotra sy ny olona mpiasa tsotra zany no tena hoe namboniana sy natao faran'izay avy satria efa voafehy ireo tamin'ny fiarahamonina, tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka, ny mpitondra teo aloha dia fantatsika tsara fa nisy tolona, nisy ady izay natao tamin'izany ary zany filôzofia napetraka zareo zany dia nanome fisainana vaovao, fiainana mpiarahamonina vaovao tokoa ary izay mahatonga an'zareo nieritreritra hoe io no tena raha te hanana fahefana ianao eo anatrehan'ny fiarahamonina dia ataovy izay fehezanao ny atao hoe filôzofia. Dia niakatra ambonimbony indray raha fantatsika tamin'ny teo aloha moa zany amin'ny malagasy koa dia ny teo aloha misy ny atao hoe ny SN, service national hors force armée moa zany na hoe nanao miaramila, niofanao miaramila ny afaka baka na ny olona tsy afaka baka koa nizaniza indrindra ny lehilahy zany izay latsaky ny eo amin'ny 20 taona, 20 taona eo dia tsy maintsy mandalo amin'ny miaramila ahafahana ao anatin'ny fanopoam-pirenena zany. Fa tamin'ny andron'ny fotoana tamin'ny teo aloha dia nisy zany hoe ny mpianatra rehetra izay afaka baka dia mandalo ao amin'ny miaramila. Dia nivoizina tao anatin'izany fiofanan'izany ihany koa fa raha vitanao ity miaramila ity ka ianao no tena mitantana miaramila dia ianao, tsika miaramila no tompon'ny fahefana satria tsika manana ny basy, tsika manana ny fitaovam-piadiana dia atsika miaramila ny fahefana ka ataovy izay hijanonanao amin'ity miaramila ity fa atsika miaramila ny fahefana, tsika no mitana ny basy sy ny fitaovam-piadiana. Zany dia napetraka tao mihitsy ary heverina mihitsy fa hitantsika amin'izao fotoana izao moa zany amin'ny tsy hafenina amintsika amin'ny ady eran-tany fa ny fampiasana ny herisetra dia ny amin'ny fitaovam-piadiana, ny amin'ny basy sy ny fitaovam-piadiana atahorana amin'izao ary ny amin'ny hoe sao dia hoe hanimba ny fiainan'ny zanak'olombelona mihitsy. Dia izay nahatonga an'ilay hoe ny fahefana dia ao amin'ny fitaovam-piadiana, ao amin'ny miaramila hozy izy zareo. Dia nandroso ihany nankeny amin'ny université zany na mandroso amin'ny fianarana hafa koa. Dia hoy indray zareo raha tena te hanana fahefana ianao hozy izy amin'ny fiarahamonina dia ny lalàna, ny mpianatry ny droit zany. Raha voafehinao io lalàna io dia ianao amin'ny lalàna, ianao no mitsara ny olona, ianao no mifehy ny fiarahamonina, tsy maintsy mandalo aminao daholo io fitsarana na iza niza na iza ambony na iza ambany hozy izy rehefa ianao no mifehy ny tia ame ny olona anankiray
dia ataovy a zay anananao ahaizanao ny lalàna. Fa ianao tompon'ny lalàna, ianao zany tompon'ny lalàna no mifehy ny rehetrarehetra ety amin'izao tontolo izao ety. Tsy handeha lavitra amin'iny tsika fa azontsika dinihana zany. Dia ozy indray ny sasany rehefa nandrosa loloha ihany, raha tena te hifehy ny fiarahamonina ianao a, dia tsika ato amin'ny fitantanam-bola no tena mahana an'io. Ato amin'ny banky, aty amin'ny finance, any amin'ny ekônômia. Dia tena raha hainao mifehy an'io vola io a, ianao ny tompon'ny fahefana, ny vola. Ny vola araka ny teny gasy mihitsy ary moa dia ny vola no maranga. Dia rehefa manana ny vola aman-karena ianao a, dia eo aminao zany a ny fahefana, ianao no mifehy izao rehetra izao. Zany a no resaka. Dia fantatsika tsara fa ny fahefana azo atao hoe tapiny, faratapiny amin'ny olombelona dia ny fitantanana ny firenena. Fitantanana ny firenena anankiray izay filoham-pirenena eo, izy no tompon'ny fahefana rehetra, na ny miaramila io n'inon'inona eo amin'ny firenena anankiray a, dia fehezin'ny filoham-pirenena. Tsy afenina amintsika malagasy zany a, fa zany a dia fahefana ananan'ny olona tsirairay avy izay ifandrombahana io fahefana io koa. Zany rehetrarehetra zany a, azontsika ampidirana amin'izao hoe inona marina moa zany ilay fahefana ilay zany Jesosy ety, araka ny tenin'ny olona izay nihaino azy tao amin'ny tendrombohitra rehefa vita ny fampianarana hoe ary noho ny efa vitan'i Jesosy zany teny zany a, Matteo 7:9-20 eo zany dia 7:20, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana. Satria nanina ozy izy natalanjona azy? Satria nampianatra azy izy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoran-dalàna teo aminy. Ireo mpanoran-dalàna ireo a, dia olona mahafantatra ny lalàna, mampafantatra ny nanoratra ny lalàna mihitsy ary nampianatra ny tenin'Andriamanitra, fa tsy nanana fahefana tahaka ny nataon'i Jesosy. Fa Jesosy zany a, dia manana fahefana mihitsy. Dia ovakitsika sady any amin'ny Matteo 7:20 aloha. Hoe inona moa zany ilay fahefana menan'i Jesosy io? Matteo 7:20, ny andininy vakitsika fotsiny ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Io a fahefana rehetra izay ifandrombahan'ny olona ny tantaraintsika teo aloha teo io a, mbola betsaka ny tsy voatantara, fa io a dia Jesosy no niteny fa efa nomena azy a ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Ilay fahefana nresantsika teo ny tantaraina teo aloha dia fahefana ety an-tany, fa ny an'i Jesosy dia nampiany mihitsy hoe na hatrany an-danitra ary io a dia efa nomena azy. Zany zany a no fampizarantsika hoe inona moa zany no fahefana Jesosy, ananan'i Jesosy io a, ary ahoana no ampiasaintsika azy. Alohan'ny alako amin'ny ty fehezanteny ato amin'ity Matteo 7:20 ity a, dia vakiko ihany ilay izy manomboka amin'ny 40 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany, ary noho ny nahita azy izy dia nankohaka, fa ny sasany nianahana. Eto zany fanazavana kely fohy a, rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy a, dia niseho tamin'ny mpianatra vitsivitsy. Dia vaovao izy naniraka amin'ny mpianatra hoe ndana mankany amin'ilay tendrombohitra any Galilea, any ilay fionatsika. Dia izay nahatonga anazy nakany amin'io, any amin'ilay Jesosy any amin'ilay falehany a, tany an-tendrombohitra io, tany Galilea. Dia noho niseho izy, dia ny sasany izay efa nino sy nihaona taminy niankohaka, fa ny sasany mbola nisalasala. Izay ilay hoe misy fahefana ananan'i Jesosy a, raha tsy azonao ilay izy, raha tsy mifanena aminao mialoha, dia misalasala ianao a, ary mety mampiana anao ilay fahefana io a, na efa mahazo ary ny sasany. Dia tsika tsirairay avy a, ny sasany amintsika dia mbola mianana sy misalasala hoe tena misy fahefana avy amin'i Jesosy zany tokoa ve? Dia toy izany amin'ny 9:20 hoe ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,
sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay zany ilay fahefana nomen'i Jesosy ny mpianatra, mihaona amin'i Jesosy aloha, nasainy nihaona tamin'ny teo an-tendrombohitra, dia izay vao nirahany meny an'ilay fahefana. Dia inona ilay fahefana nomeny? Nandidina anareo izy mba hitandrina ny zavatra nampianariny teo, dia mila mitandrina an'ilay zavatra nandidiny aloha. Tsy maintsy mitandrina ny tenin Jesosy izy, izy Jesosy ny tena mpianatro, izy ny tena havako, izy ny tena ray aman-dreniko sy fianakaviako, dia izay mitandrina ny didiko sy mankatoy izany. Dia rehefa rehefa ny zavatra mitandrina izy, dia izay zavatra nitandreman'izay no mampianatra azy hitandrina ny zavatra nandidiko anareo. Dia izay izy vao miteny hoe, ary izao dia omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay zany amin'iny ao Matteo 7:20 iny hoe fahefana avy any an-danitra hatrany an-danitra ka hatretỳ tany, zany no nomenan'i Jesosy. Dia inona moa ilay fahefana? Ilay fahefana io dia tsy iza fa Jesosy ihany. Jesosy ihany io fahefana io. Zay no tena mahagaga hoe fa ahoana moa zany mahatonga ny olona gaga. Rehefa nampianatra Jesosy dia izy ihany ilay fahefana. Tsara angamba vakiantsika ihany zavatra efa fantatsika ilay izy fa amafisina tsara ho vakiana, satria rehefa vakiana amin'ny ten'Andriamanitra dia mazava amintsika ny hoe inona ilay fahefana. Any amin'ny Genesisy toko voalohany ihany nefa manome an'ilay fahefana, fa aty amin'ny Jaona no anazavantsika azy. Jaona toko voalohany zany manomboka ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy izy, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy mandray azy. Zay ilay fahefana zay. Iza moa zany io? Ilay Jesosy tonga teny ihany io. Jesosy io teny io. Jesosy nitenenana ny teny Andriamanitra hoe Misia dia nisy izao rehetra izao. Jesosy io teny io, dia izy ilay fahefana. Zany hoe raha gaga ny olona tamin'ny nampianarany dia tsy tokony ho gaga zany tsika amin'izao fotoana izao raha mamaky mahazo ny fanazavana, fa efa izy mihitsy ilay fahefana. Izy efa niteneniny iray hoe izy no efa nividian'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 4:10 raisintsika ihany ilay satria mba ho tsapantsika hoe inona marina moa zany ilay Jesosy Kristy ity. Jaona toko 4:20 20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiako tsara mihitsy angamba hatrany amin'ny 9:20 rehefa atsika mahita an'ilay hoe mila mitandrina manaiky ny didin'Andriamanitra sy ny teniny. Amin'ny anaran'i Jesosy 9:13 amin'ny Jaona 4:20. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka onona ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa an'iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha andray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zany no itenenan'i Jesosy, ilay fahefana izay avy amin'ny ray izay nomena azy. Amin'ny teny frantsay, amin'ny teny gasy izy fahefana foana no ilazana azy, fa amin'ny teny frantsay misy hoe autorité sy pouvoir. Any amin'ilay hoe efa nomena ahy fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany, dia miteny izy hoe efa nomena azy ny pouvoir. Tsy tena izy amin'ny teny frantsay mba tsy ho lava loatra ny filazana azy amin'ny teny frantsay, fa amin'ilay hoe satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy dia mampianatra azy toy ny manana autorité. Zany no tenenana azy amin'ny teny frantsay.
amin'ny teny hébreu moa zany dia betsaka koa ny ilazana azy efa tsy hampianatra teny hébreu zany tsika fa amin'ny teny hébreu izy dia betsaka ny ilazana anazy ny teny anankiray amin'ny teny hébreu dia misy teny fandikana teny maromaro amin'ny teny hafa na amin'ny teny frantsay zany amin'ny teny hafa fa zay ny teny antsika io amin'ny teny malagasy izy ny fahefana zay voatonona eto dia mety voateny hoe autorité na voateny hoe pouvoir fa fahefana no ilazana azy ka zay mahatonga an'ilay fahefana be da be teo niresantsika teo ilay fahefana etỳ tany io dia ilay fahefana ananan'ny olona ilay pouvoir ananan'ny olona etỳ tany aty na autorité koa satria rehefa eo amin'ny fitondrana izy dia manana ny autorité manana an'ilay fahefana fa rehefa manana an'ilay fahalalana izy manana an'ilay toerana misy azy koa dia manana pouvoir ny tsirairay avy mety manana basy ahako dia manana ny fahefana ahako hitifitra na tsy hitifitra hamono na tsy hamono ny olona koa zany zay ananako io ka zay zavatra zay amin'ny teny gasy izy zany no tsy hoe amin'ny fiteny anankiray fa amin'ny teny frantsay zay na amin'ny teny hafa dia mampiseho fa fahefana zay lehibe ary Jesosy dia miteny mihitsy hoe izy dia nomena fahefana hatrany an-danitra ka hatratỳ an-tany io fahefana io no nomen'ny mpianatra zay zany no mahatonga antsika hoe mamaky tsara ny Matthieu 7:20 hoe fa maninona amin'izay moa zany no hoe raiso ary dia ampiasao ilay fahefana nomena anao satria io fahefana io tsy nitazomin'i Jesosy fotsiny efa niresahany teo aloha teo ihany koa amin'ilay faha-efatra amby folo teo ny Jaona sy any amin'ny asan'ny apôstôly any fa andraso aloha izy aza mbola mihetsiketsika nareo raha tsy mahazo ny fahefana dia ny fanahy masina dia rehefa nahazo ny fanahy masina ny mpianatra dia nasaha sy lasa nitory ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao dia izay zany ny fahefana iverenako vakiana izy amin'izay mazava amintsika hoe hoy Jesosy 9:20 zany Matthieu 7:20 ary Jesosy nanantona ka niteny tamina ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandehana zay izy hoe maniraka nomeny zany ho an'ny mpianatra ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa amina anaran'i Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrona izay rehetra nandidiko anareo zay zany misy zavatra raisinao le efa nisy mampirisika antsika zany eno misy vidéo teo aloha hoe manana finoana hoe manana finoana zany hoe finoana tahaka ny ahoana no tokony hananantsika misy sasany manao ezaka be mihitsy hoe concentration manao zavatra be da be fa ny finoana nampianarin'i Jesosy amin'izany raha miverina miaina ianao dia ny finoana an' Jesosy Kristy sy ilay Andriamanitra ray mino an' Jesosy ianao aloha dia mino an'Andriamanitra zay natao hoe finoana manana finoana fa tsy hoe mino amin'ny zavatra maro be da be ny zavatra azo inoana etỳ amin'izao tontolo izao fa mino an' Jesosy Andriamanitra ianao zay ary tsika inoana izay fampianarana amin'ny vidéo zay hoe manana finoana ahafahantsika mahafantatra tsara hoe iza moa no tokony hametrahantsika ny finoana zany dia zay Jesosy araka ilay teny teo hoe izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao zay zany mahatonga antsika mandroso amin'ny hiraka izay men'Andriamanitra men'i Jesosy Kristy dia izy ihany ilay fahefana aza mieritreritra ny fahefana izao tontolo izao ianao ny fahefan'i Jesosy tsy etỳ amin'izao tontolo izao anana ny fahefana etỳ amin'izao tontolo izao izy nanao fahagagana maro izy manasitrana manao fahefana nanao fahagagana amin'ny endrika samihafa hitantsika zany amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra fa fahefan'i Jesosy dia any an-danitra any ka tsao aloha izy ny fanjakako sy ny famarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra ary io fanjakana io zay nahatonga ny jiosy hatramin'izao zany tsy nino an' Jesosy tsy nanaraka azy satria zany hoe nieritreritra hoe zany Jesosy Kristy zany izay Messia Masia zany Jesosy zany ilay Messia zany amin'izareo dia tokony handray ny fitondrana etỳ amin'izao tontolo izao fa ny fitondran'i Jesosy dia any an-danitra zay averiny foana zay ovakitsika sady ny ao amin'ny Marka 1:10 mbola hijerentsika an'izany hoe fahefana
avy amin'iza moa na inona ilay fahefan'i Jesosy Kristy. Marika toko faraiky amby roapolo, faraiky amby folo, andiny fafito amby roapolo. Manomboka amin'ny andiny fafito amby roapolo zany vakiantsika. Raha vakiantsika amin'ny soramandry izy dia nisy nanontany hoe nanontaniana ny amin'ny fahefan'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy zany, ary tonga tany Jerosalema indray izy, ka raha nitsangantsangana teo akanjan'ny tempolo Jesosy dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny mpanoratan-dalàna ary ny loha olona ka nanao taminy hoe fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany anaovanao izao zavatra izao. Valin-tenin'i Jesosy moa zany tsy namaly izy. Mampirisika antsika tsy hamaky ako mba ahafahantsika mazoto sy mandinika ny ten'Andriamanitra hoe inona no navalin'i Jesosy amin'ireo olona nanontany azy ireo, mpanoratan-dalàna sy ilay olona mpahafantatra lalàna zany ireo manontany azy ireo hoe fa ahoana moa zany, ary tao manam-pahefana araka ilay teny voateny tareo, talanjona ny olona fa manam-pahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoratan-dalàna. Dia gaga mihitsy rehetra hoe fa ahoana moa zany ny nananao izao fahefana be da be izao. Fa Jesosy tsy namaly azy, fa ny tenin'i Jesosy dia hoe jereo ny amin'ny batisan'i Jaona. Zany batisan'i Jaona zany mbola fampianarana tsara tokony fantatsika. Batisan'i Jaona dia batisan'ny olona izay mibebaka sy nanolo-tena, olon-dehibe mibebaka no natao batisa. Zany koa no nataon'ny mpianatra rehefa nandray ny fahefana izy tamin'ny latsahan'ny fanahymasina tao amin'ny asan'ny apôstôly. Rehefa nitory ny filazantsara izy, nitory satria nandray ny fanahymasina, nandray ilay fahefana avy amin'i Jesosy, dia betsaka ny resy lahatra, nisy 3,000 mahery teo eo zany no nandray ny Jesosy dia nanolotra ny tenany ho atao batisa. Olona tonga saina ireo nanazavana ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany averina foana izay ao anatin'ny fampianarana tahaka izao hoe ny batisa dia atao amin'ny olon-dehibe, resy lahatra sy mibebaka nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zany zany ilay fahefana izay mbola be fanontaniana, fanontaniana apetraky ny olona maro mihitsy amin'ny fanarahana an'i Jesosy io. Dia raisiko sady ny amin'ny Kolosianina toko voalohany, alohan'ny hanazavana kely ny amin'ny hoe fahefana, mbola nomena fahefana hoe itsika moa zany dia fantatra hoe ahoana zany nanaovanay, ahoana amin'izay nampiasana io fahefana io. Fa mbola manazava kely ihany tsika ny amin'ilay fahefana mba ho azontsika tsara hoe inona tokoa ilay fahefana nanan'i Jesosy. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany dia voakintsika ny andiny 15 ka hatramin'ny 20. Zakina aminaran'i Jesosy. Ao amin'ny Baiboly keto zany amin'ny soramandry hoe ny fahambonian'i Kristy. Aminaran'i Jesosy hoe izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra, zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady tao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa amin'ny maty, tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana, eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Zany tena fahefana zany an Jesosy zany, ny ray no niteny an'izany amin'ny Kolosianina zany Paoly no manazava an'izay. Fa tena Paoly, angamba ny tsara tenenina ihany zany hoe Paoly fantatsika tsara fa nanana fahefana, ilay fahefana tetỳ amin'izao tontolo izao. Hoe mena fahefana dia mena taratasy, zany manko ilay fahefana aty amin'izao tontolo izao mena taratasy dia nasiana sonia ny mpitondra fanjakana, dia misy olona tena mirehare manapatra ny fahefana izay nomeny aty amin'izao tontolo izao.
Dia Paoly dia nanao izany koa ny sambotra ny kristianina satria tsy tena nafana fo mihitsy, anisan'ireo mpanorandalàna izy, anisan'ilay mpahalalàna, dia ny sambotra ny kristianina satria veriny fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisiny teo aloha io. Dia anisan'ny sambotra izy, anisan'ny andeha hanenjika an'i Jesosy sy ny mpianatra moa izany. Fa teny amin'ny lalany Damasy kosa araka ny fahafantatsika dia nifanena tamin'i Jesosy izy. Jesosy mihitsy niseho taminy amin'ny fahefany izay avy any an-danitra. Zay zany tokony fantatsika tsara izay hoe fahefana avy any an-danitra ka hatretỳ an-tany, avy any an-danitra any izy niseho tamin'ny Paoly, tamin'izany izy mbola Saoly. Amin'ny hazavana dia niteny amin'ny teny mahery dia zay no nandresy lahatra ny Paoly zany izay lasa Saoly lasa Paoly. Dia avy eo izy nirahana ny mpianatra izay nitandrina ny didiny araka ilay tenin'i Jesosy teo momba anazy mandrapahariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia nirahana ireo mpianatra ireo tamin'ny fomba hafa, amin'ny endrika fahefana hafa koa, amin'ny fahitana, amin'ny nofy. Dia nandeha nanome an'ilay fahefana avy amin'ny Jesosy avy ho amin'ny Paoly koa. Fahefan'i Jesosy daholo koa noraisin'ny Paoly, ary Paoly noho nahazo ny fahefana dia tsy nitory, tsy natahotra ilay fahefana aty amin'izao tontolo izao intsony, ary tsy nitory ny fahefan'izao tontolo izao, fa ny fahefan'ny lanitra. Dia io ambarana io amin'ny Kolosiana io fa izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ary ny lamatoa talohan'ny zavatra rehetra ary rehetra izao. Misy fahasahiana mihitsy izany teny izany raha vakiantsika milamina tsara dia tsapantsika fa tsisy afa-tsy ao amin'i Jesosy no misy ny fahefana, ary ny fahefana tsy etỳ an-tany ihany fa hatrany an-danitra indrindra indrindra. Ka dia izany teny izany ahafahantsika mandroso, ahafahantsika hoe inona ary izany moa izany ilay hoe ampiasaiko amin'izay, raisiko izany ilay fahefana nomen'i Jesosy fa ny teny teo izy mandehana mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa ao amin'ny Marka 4:40 dia amezantsika azy, mamaraparana ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ny Marka 4:40 manomboka ao amin'ny 5:50 no raisitsika ka hatramin'ny 20, ahafahantsika mijery ihany koa ilay fahefana nomen'i Jesosy ho an'izay mino izay manaraka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy 5:50, Marka 4:40. Aroy izy taminy, Jesosy izany no teny an'izay, mandehana, izay ilay fahefana, any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fahefana hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra nomen'i Jesosy, izay mino sy atao batisa no vonjena. Izany zany ao anatin'ny fahefana izany. Dia ilayntsika ohatran'ny hoe manery ny olona tsy maintsy hino ary tsy maintsy atao batisa. Fa rehefa tsy mety mino ny olona ary tsy mety atao batisa izy moa arakaraka ny filazana teo, dia tsy anjarantsika intsony no atahotra amin'izay fa izay hozy izy Jesosy miteny eto, izay no vonjena, fa izay tsy mety mino dia no elohina. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Misy famantarana koa izany izay manaraka ny mino. Izay ilay fahefana, misy fahefana izay manaraka ny mino koa, misy famantarana fahefana izay manaraka ny mino ohatran'ny fahefana etỳ amin'izao tontolo izao ihany, fa fahefana avy any an-danitra nomen'i Jesosy izay mino koa io Tsy niteny mihitsy Jesosy izay mpitondra fiangonana, izay mpitarika fiangonana, izay natsoina tamin'izao fotoana izao, izay endrika ohatr'izao, manana fitafy, manana fiendrika tahaka izao, fa izay mino. Ary izao famantarana izao no manaraka izay mino, hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy mampaninona azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny. Izay ilay fahefana nomen'i Jesosy, nomen'ny Tompo antsika. Tsika izany izay mino dia tsy hiandry ny hafa foana. Amin'ny voalohany tsika, amin'ny mbola tsy mahafantatra, tahaka ny filazana hoe mbola zaza dia misoso ronono, mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mila mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tena mino, misy ary ny olona tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra azavaina foana vao mahazo an'io fahefana io. Fa rehefa tonga ao anatin'ny finoana ianao, rehefa mitady an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ohatry izy, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, dia tonga io. Tonga nomen'Andriamanitra io fahefana io. Tsy misy hoe tsy maintsy nianatra, tsy maintsy nampahafantarina an'izao, tsy maintsy nametra tanana, androana divoly, fa mahazo an'io fahefana io ianao. Fa ny tsara
dia mila mahafantatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra mba tsy hananao foana sy fitahana foana ihany koa. Izao manko no fakapanahy ankehitriny a, betsaka ny mpamitaka, betsaka ny mety manao fagagana, mety miteny mihitsy hoe manao asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsika izay nomena ny fanahy masina koa zany a, dia mila mahafantatra izaho toetra hozy izy ny fanahy. Mila mahafantatra ny fanahy izay miasa ao anatintsika, miasa amin'ny manodidina, ka izany rehetra izany a no hitandremantsika. Ovakitsika amin'izay fiampitandremana izay alohan'ny hameranantsika ny fotoana, satria mila mitandrina isika, na dia efa nomena fahefana ary a, mila mahafantatra amin'ny fahefana nomenan'i Jesosy a, dia any amin'ny Matthieu 7 tao amin'ny Jesosy nampianatra ny olona teo alohan'ilay olona le gaga hoe hafa mihitsy ny fahefana nomenan'ity Jesosy ity. Dia eo amin'ny 9:20 izy a nanazava Jesosy hoe mila mitandrina ihany koa zany a, na dia gaga ary ny olona. Manomboka amin'ny 9:20 no vakintsika. Azafady fa ny marika ny jereko eto. Matthieu 7 9:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko. Izay zany hoe mampatahotra amin'ny fanarahan'i Jesosy. Izay hoe mila mibebaka mandrakariva, mila mitandrina isika izay manao ny asan'Andriamanitra, manara-dian'i Jesosy Kristy. Tsika mpino rehetrarehetra izany, fa tsy hoe ny mpitandrina ihany sy ireo mpitondra fivavahana ihany. Ireo moa izany dia efa tsaraina manokana mihitsy. Fa tsika tsiraray avy dia samy nofidina amin'ny teny frantsay hoe terme teknika ny hoe misy ny antsoina hoe évangéliste. Fa ny olona rehetra dia natao hitory ny evanjely, hitory ny filazantsara. Dia izany araka ny tenin'i Jesosy teo, andehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsika tsiraray avy izany nefa mila mitandrina isika mba tsy ho anisany indray izay ho lavina. Mampatahotra ny teny eto hoe ary dia ambarako marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko. Ny heloka rehetrarehetra betsaka ny vidéo anambarana momba ny meloko, ny heloka rehetrarehetra dia mampirisika antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao. Amin'izao vidéo zaraina izao dia betsaka ny tenin'Andriamanitra mampahafantatra ny zanatao hoe heloka izany. Fa mba tsy halava ny androany dia miteny amintsika koa mazotoa mihaino sy mamaky ny tenin'Andriamanitra, engany mba tsy ho amintsika izao no anisany hoe ho lavina sy araka ny tenin'i Jesosy hoe miala amiko ianareo mpanao meloko. Dia mangataka ny famindram-pon'ny Tompo mandrakariva isika mba tsy handeha amin'ny fahamelonana. Raha hitanao ao anatin'izany fahamelohana izany ianao amin'ny fitondran-tena maloto, fitsangatsangana, amin'ny tsy fahadiovana ivelany sy anatiny, dia araka ny fampianarana zaraina eto mandrakariva mandeha amin'ny fahamasinana. Izany fahamasinana izany amin'ny ivelany, amin'ny fahamasinana anatiny, sy mandeha araka ny fahamarinana. Betsaka ny fahamarinana koa izay tsy ambara ety amin'izao tontolo izao, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ty marina, ty diso. Fa tsika koa izany dia mandroso, rehefa mahafantatra ny fahamarinana, miaina amin'ny fahamarinana dia mandroso ao anatin'ny fahamasinana, ka dia mahereza mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa manaraka ny Tompo, ary indrindra amin'ny fahefana izay men'i Jesosy antsika. Raha henontsika tsara izay androany dia androsontsika handray ny fahefana, raisintsika ny fahefana dia ampiasaintsika hitoriana ny filazantsara, handrosontsika hanambara ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany,
Ka dia izany rehetrarehetra izany dia ho antsika tsirairay avy voninahitra tokoa dia ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia ny fiadanana ho antsika mandrakariva izay ankasitrahany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany rehetra izany misaotra tompoko. Manao velomanao raha sitrapon'ny tompo raha mbola tsy miverina izy dia mifampahery eto indray isika. Alleluia. Amen.